miaraba mpanajanatsika mpijery mpanaraka an'izao fandarana zao, miaraba ihany koa ny vahintsika nasaina dia tsisako aloha fandriamato livre koto vao flou national ny antoko ASVM miaraba natoko manaiky tamin'ny fanasana fa miaraba mamitiana dia miaraba ndro mpijery nyty fandarana ity tsikafona ifampizarantsika eto mandeha ary miazakazaka dia miazakazaka tokoa tompoko ny pisiny toetra raha-pirenena amin'izao fotoana izao zava-misy raha mahita mo izao atao hoe kiondalana tsy azo idivirana izao fantaina voalohany apetrako andriamato Front National ny antoko ASVM dia ny hoe feno ve ny kapoka ny vahoaka matoa tonga amin'izao tranga izao tsika raha toka niainga tamin'ny atao hoe fitondrana bidon jaune tamin'ny alalan'ireo mpanolontsaina ny tanàna miisa roa no ny andohany ty tantara ty tsy azo divirana tokoa araka ny teninao teo satria efa lahelo ny vangongo tsy fahombiazana ny raha ndretrarehetra ny aina tsy fahombiazana tamin'ny politika zay noetin'ity fitonam-panjakana ity ataoko hoe ireo safidy noetiny tamin'ny fitantanan'ity firenena ity ny tsy fanajana ny lalàna ny tsy fijerevana ny tombontsoa ny be sy ny maro ny tsy mba fahaizana mieno fa minampyzarazara malagasy ka izay tsy namany sy raha toko aminy mpiaraka aminy dia fahavalon'ny firenena ka tsy azo enona intsony ary ny fiangarana zay hita teto amin'ny firenena satria misy tokony olona eto ataontsika foana amin'le hoe lasa misy akaparement richesse zany hoe misy tombontsoa lehibe azon'ireo tombony azon'ireo olona miaraka amin'ny fanjakana fa le vahoaka malagasy mahantra tanteraka tare marika rehetra namoaka an'izany ary efa ny tenenany zany efa ny lazainy zany efa inikika ny olona hoe potiky ny fahantranany ny firenetsika ka mamaly anao aho hoe feno tokoa ny kapoka satria tsy nahay ny eno ny fitondram-panjakana tsy nahay an'izany hoe tsy ny olona ny olonao irerany no entinao fa filoam-pirenenany ianao hoe ka ankehitriny reny zavatra hitatsika ireny dia tonga amin'ny fitenenana hoe efa miary amin'ny farany aizan'ilay farany io fivoahan'olona eny amin'ny arabe zay ny sakanany hatramin'izay io satria fantany fa fantatry ny olona fiainandavanandro fa tsy mety ny fitantanana fitondram-panjakana ka feno ny kapoka mipoka ny sarom-bilana ozy ny fitenenana zay no mitranga ankehitriny raha tsy ahivona ny tantara andriamato Front National ny antoko ASVM tamin'ny taona 2024 niakatra taty amin'ny taona 2024 ary tsika amin'izao tranga misy zao saika rehefa misy ny etsy-bahoaka taka izao dia misy foana ireo atao hoe ainana foy irendretrireny ve tena anaovana sorona le vahoaka malagasy inona no tena antony mahatonga an'izany tompoko voalazanao teo raha miteny zany daty zany ianao dia zavatra hitambarana zany dia ny fisiny zao mpitondro zao ao anatin'ny zany zavatra mitranga rehetrarehetra zany ataoko hoe acteur principal fa voalazako foana zay dia Iandry Rajoelina zay filoham-pirenena amin'izao fotoana zao no nitarika an'izany nanana ny antony zay azo azavaina tany izy ara-politika ara-tsosialy tsy fitovizan-kevitra ara-politika fa tanatin'ny setrasetra faty olona araka ny voalazanao teo ho atao sorona ve ohatra nisy vidéo tany tamin'ny 2024 no milaza hoe raha tsy mandainga ireo fa tamin'ireny mbola tsy dia misy loatra ny milaza hoe tsy maintsy asiana sorona tanatin'ny fivorian'ny mpitarika tamin'izany fa zany mihafa mo mety tsy nahenao indray izy fa ny vandravandra dia tamin'ny 7 février 2024 taritina nakany amin'ny zone rouge ny olona voatifitra ataony olona fa ny olona mpitarika lasanoty tantara tsy azo fafana zany mandingana be ny 2024 voalazanao teo tanatin'ny taona 2024 nefa manao tonga 2024 dia tao anatin'ny fanoherana foana ry zareo namena sehatra nilaza zay nilazainy nanakina nanopa amin'ny zavatra zay nataony ary tonga tamin'ireny
volana avril valambe folo sy roa arivo mialatsiny fa eo ny tsy mitovy mihitsy ny olona nanana filoham-pirenena voafidy ara-dalàna isika teto nanana gouvernement nanana ny rafitra rehetrarehetra mafanjakana fa naninona ny tsotra zao ny zavatra nitranga tsotra fotsiny ny antony tsotra kely ny antony dia nahay ny eno nga Rajaoramampianina ary nanampitan'izany tamin'izay niara-ny asa taminy tsy nilana raha mana malagasy ray latsaka ary iarovana ny sezany nga Rajaoramampianina teniny zany fa tsy teniko za samyrery akory tasatiny fa tamin'ireny eny ka mitovy amin'izao hoe filoham-pirenena izy filohan'ny ataoko ny mpitandro ny filaminana filohany any amin'ny rehetrarehetra satria zay ny constitution antsika nampiasan'izany hoentina hitazonana ny seza fe izy ka na eo ambonin'ny rahany olona ary eo ambonin'ny fatina famonoana olona atonga fahafatesan'ny malagasy ary reo tanora maty reo dia mba hitazonana ny seza nenay tsy zany ny lalatsainanay ary tsy hoe ilazany rapitso zay fa efa voapirofo zany mezany olona ane tamin'izany hoe fahefana teo ampelantananareo ny zarainareo man'olona raha zay tompoko ny nasoan'ny firenena satria mieritreritra tompontso ambonin'ny firenena no tandrovana nefa zany ino ary taremarika no milazan'izany fa efa mba niarina ny firenentsika tao amin'ireny taorinan'ireny tetezamita tsisy farany reny fa napara-pahefanany ireny tetezamita ampepitany olona ho any amin'ny fifidianana madio no nasaina no fanekena teny Ndalambe fa fitazonana fahefana mandritry ny 5 taona no nataony Ngayan'ny Rajoelina nanapotika ny firenena zany teo amin'ny lafiny rehetrarehetra ka nanarenana an'izany tompo koa dia mafy tena mafy satria voasazy titeraka ty firenena ty kanefa reo taremarika rehetrarehetra tondry refy rehetrarehetra tamin'ny faran'ny taona 24 ny fifidianana zay nandeha teto amintsika zany filoham-pirenena par intérim tamin'izany nezahana tena mba hoe azo ndrehetrarehetra ekena aloha na dia nisy ary ny olona nanana ny filazany talohan'ny fifidianana reo candidat samy hafa reo fa fandaminana ny natao ary nykakany olona fa resy ny Rajaoramampianina naniraka basy ve ah nampisambotr'olona ve ah zany ny anefa mitranga ankehitriny zany manam-pirofo ary averiko ndray mandeha ty fa efa niteneniko tamin'ny mialatsiny amin'ny efanaheno ah tamin'ny volana me 24 ane ka niraisy nga Rajaoramampianina teo tamin'izany averiko ndray mandeha ireo ataoko hoe mpifanandrana ara-politika lahatra tena 20 me satria misy tsy mety aminy ny zavatra fombatondrana ono ataoko hoe ono dia niraisina izy niraisina tany mba tsy isiny zao raha mandrika zao dia niraisina teny Ngayan'ny Rajoelina niaraka tamin'ny président Ratsirahona niaraka tamin'ilay mpandraraha Mamy Ravatomangy niraisina teo tamin'ny ily ihany koa fa tsy niaraka niraisina ny ataoko hoe ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny olona niaraka tamin'izany mba nentina nandaminana satria reo nihita teny ankanja ary tsarofo tsara fa mba mafy ty fa ny akanjo orange reo olonareo tery amin'ny hôtel de ville nytondra vatapaty hoe miala Rajao fa nyreseny zany alahelo zany ho tombontso ambonin'ny firenena ka natsony reo olonareo fieriny zany zao tamin'nytiliary filantsana vatapaty reny zany mivoka-dratsy na mpiana-dratsy ireto olony reto za tsy momba n'ireny fa tsy afaka nanakana ihany koa fa mba miteny olona hoe tsy zany ny kolotsaintsika tsy zany ny sotoavintsika malagasy fady atsika zany fa niotra ny kapoaka ary matsiaro ny olona nalahelo le olona hoe ireto kay le olona nanao an'izany zavatra mamofady zany ka io manahirana rehefa mitady herisetra ianao dia valiany olona ny herisetra zany ane nytenena be da be nareo mpanao gazety no milaza an'izany hoe tena potika ny fiarahamonitsika anisany taratra iray ireny ahitana hoe tadidiny olona zany le zavatra ireny raha izao tranga misy zao ary no atao ndray mikapoka ny matofolo nationalny antoko ASVM tavalatsaka atao hoe
tena faradisitra agnampitsika zany amindreo firenena rehetra raha ny tondro nambaranao teo hoe efa mirehitra mena avokoa ny rehetrarehetra. Isika nefa hatreto a mbola tsisy vahaolana, mbola tsisy tena hoe marinaritra iraisina fa iny fandravana ny gouvernement iny ary zay ihany koa aloha zao am'izao no mbola ady hevitra mafonja nivony atemeram-pirenena mbola manao an'ireo fakakevitra ny atao hoe sombamboaka manoana ny fitondrana miaraka an'ireo tsy miankina ianareo atao anatin'ny antoko firaisakina mitsipaka marondrano hoe tsy hiditra mihitsy eo anatin'ny gouvernement io satria mety ho fandrika ave zany sa inona mihitsy no tsy hidiranareo anatin'izay gouvernement iraisana zay. Mazava be ny tenin'ny firaisakina anisany ao ny SVM dia mazava be fa tara loatra tsy tsapany zareo zany tamin'ny fotoanandro fa misy fahombiazana amin'ny fanatanterahana ny asa amin'ny mahampampitondra azy teto amin'ny firenena fa rehefa mizongozona le izy dia nampiasana ny visible amin'izay tsy laim-pony io ary tsy ny fampiarana zay mantsy manahirana fa mbola le olona zany mieritreritra fa mbola ao anatin'ny tanjany tanteraka ka izy no manapa-kevitra amin'izay tiany ataony. Tsy dia tena samy mpanao politika eto samy nefa nitondra firenena eto samy manana ny lalatsainy nefa amin'ny tantanana ka zany nilazana tamin'ny teny mahery hoe raisinay io ray firaisana tsy kombakomba amin'izao tsy fahombiazana zao ary indrindrina fanaovana tsinotsinona ndreo raha latsaka ka mamadika ny tolona zay nitaritin'ireo zanaka izy tanora ireo. Zany hoe tsy ilaina tsonga hoe zany lay hoe latabatra boribory ho tonga eo aloha fa ozy aho hoe mamerina kely tsy tongatonga foana akory zao tsy tongatonga foana zao fa amin'ny fizahozahoana ny toetra averiko ndray mandeha ty satria na eno an'io zao tany Toliara le olon-dehibe minisitra teo aloha izy iny ay nipetraka tao am-pony ohatran'ny malagasy maro anisy ny tenin'ilay filoham-pirenena hoe mivovo ianareo filoham-pirenena no miteny an'izany dia io izy io tapody miverina ao aminao ny alahelon'ny olona satria miteniteny foana manimbazimba olona ny herisetra anie tsy herisetra basianina fotsiny fa misy herisetra ohatr' zany tao amin'ny fiainana ka ianao filoham-pirenena miteny an'izany inona koa nareo zay mpanohatra mivovo fotsiny ireo fantatry ny olona angamba fa zany mivovo zany dia ny alika sy ny amboa ka zany akoatran'ny voalazako teo ny zavatra tsy mety fizahozahoana impiry ny tenen'ny olona hoe mba zay mahasoa aloha re olona tao ataonay zay no mitondro zao ny teleferika sy ny sisa totofanao ny tanin'ny olona ianao milaza fa ahoana ty fahavitantena ara-tsakafo ty mampivory sadeky ianao dia zay ny tena hoe lalakale iarahana vo miala ny olona totofanao anaovanao kanja filalaovana ny tanim-barin'olona zany ve dia eritreretintsika eritreretinareo mpitondry ireo fa tsy mampalahelo ny olona zany fa matahotra ny vavabasinao fotsiny izy fa ankehitriny ny vaza tahotra zay satria tena aloany misotro ny aleko maty toy zay mbola zao no toy zany na tonga n'le nikisaka amin'izay lay fitakiana hoe miala eny akanjo io mialy ny Andry Rajoelina ka na inona ny raha mamaly aminao amin'izay raha vany ny gouvernement fitaka be vavy zany tsy manovana inona zany fa mampiseho hoe iza le filoha raha avy ny gouvernement mbola mity fitrolany arabe ny maramila manenjik'olona manao herisetra tsy olona tsy manino profo zany tany ambaza tany tany amin'ny faritra maro samihafa tany rehefa nanao ny asany ampilaminana ny mpitandro ny filaminana dia tsy nisy tany na raha latsaka na anankiray ary fa androany zomamo ohatra maheno indray tsika rehetrarehetra satria angena be fandeha ny vaovao fa verina manao ny herisetra indray ny maramila baiko hafa indray ve zany dia efa nefa ianao andao alamina vo ny kabary izy toloro-tanana andao efanolo-tanana ho an'ny firenetsika misokatra ho anareo ny varavara zarazarao anjakana iny eto dia mampitandrina ary mba misitona ny sainy tsy mampitandrina fa misitona ny saintsika mpitolona fa avindray lay fomba mampanao hoe
okzay fa mitany atsika fa aza miroboka am'zany zarazaraina atsona mpianatra ntamatavy atsona zao de hoe ireo fa vory daholo ny olona vory ny olona daroanao ny olona ndere andalabe le makany zany tsy daroanao fa le olona eny amin'ny arabe tsy manino tsy maninao fa mitaky ny zony taritany zalahany iny bidon jaune iny no ataoko ny atombohan'ny farany am'zao koa zay hoe lay hevitra hoentina zany de hevitra mbola anamafisana ny toerany hoe zany mbola manao ay ianao zany mbola tompona andraikitra am'ty rety mbola fanenjena sy fanagadrana olona zay zao lay mazanga mpampianatra anankiray mpitolona miaraka aminay ao anaty RMDM no ny samborina tsy hita zay antony no nanontanytanina de hoe nijerevana ny viremany amina fanaovana virement anankiray vola 100 000 ariary de hoe namezanao anakorontanana iny zany ny samborana ny olona zany nandray micro izy tao mazanga nilazany tsy fetezana ary izy olona efatram'izay izy mipitolona hitanareo am'zany lay hevitra anakiroa satria de miverina am'izay mety hipetraka am'izay fantaninao satria anisan'ny vaolana oetiny oetin'zao fitonam-panjakana zao anamafisana ny toerany zavatra anakiroa mandeha ny communication andao tsika hijanona ao anatin'ny ara-dalàna fanarahana ny constitution atsika ay ve hainareo zany fanarahana ny constitution fantatrareo député kay zany fantatrareo amin'ny HCC kay zany fa androany nareo dady mitakola indray indrindra ny député satria io sisa no lalana anankiray io sisa ny lalana anankiray mba ohatrany hoe manara-dalàna ka avoaka avao ny anaran'lay le majorité ny député satria ameo CV anareo zay le zarazarana matsy nisy nalay-panahy tany na mimpanohatra ary hoe sao de mba lasa ministra ihany ho lasa ministra eo ambony ala helotsy ny raha latsaky ny malagasy ianao raha zany ny fetsika ao tsy mendrika zany fa enoy aloha ny antsoantsony olona zay mihitsy manko zao natahorana am'ty tragna indray mandeha ty andray mato Front National SVM hita taratra tamin'ny filatsahana candidat filoham-pirenena ary isan'izany ianareo rehefa tonga le ao anatin'ilay fotoana de lasa misy fivakisana makatsy makaroa tsy mitovy de zao marina zany zay ny aya zany ny anaovako antsoavy mihitsy zany lazaiko teo na ny tsy voatery firaisakina fa na milaza mpanohatra ary antoko milaza fa mpanohatra hatram'izay de tazako eny amin'ny ainao manjery eny fa de retiny anay ny olona azo atao ministra zany na tonga eto amin'ny firaisakina milaza eo tena raisina firaisana tsy komakoma mamery teny ary tsy firarahina ny raha latsaky teto amin'ny firenena ny fandraisana anjara am'izao fanapaha-kevitra manamafy ny toeran'lay olona tompona andraikitra voalohany an'izao fahoriny malagasy zao de davinareo atao am'zany ka mahatonga azy mitady lalana anaovan'ny mpimaso amin'ireo communauté internationale milaza hoe tandremony ordre constitutionnel fa rahanareo de hoe io ary fa namoaka premier ministre ny maro anisa avao amin'ny assemblée nationale fangamo reo maro anisa anatin'ny assemblée nationale ndreo androany no hiala tsy ho fantatry ny olona eo anisan'ny tompona andraikitra am'izao fahavoazan'ny firenena zao reo député maro anisy reo mety nanaraka baiko isy ny sisa fa politika ny nataonareo araka filazainareo hatram'izay de mba mijoroanareo hoe tompona andraikitra tam'izao fahavoazan'zao fa tsy nareo ndray no miseho vaolana tsy mifanandrify am'le tolona ataony raha tena mba mieritreritra n'zany nareo de andao aloha tsika mieno ndao aloha ieno reo zavatra takin'ny olona hoe inona monina tonga an'zao fa tsy anareo ndray no ande ifamitaka eto sika ary zany raha tonga ny député firaisakina nyvoaka tsy nanaiky an'lay fanambarana nataony zareo satria mazava loatra l izy de ny faharoa eto zao mialatsiny fa ray aman-dreny ampanany resahantsika satria eo am'le fandaminana impiry moa tamin'ny taona 3 tsy hiteny an'izany moa reo ray aman-dreny ampanahy ary tsy tokony hiteny an'izany izy fa zay mpanao politika de niteny satria zay nanatrika maso an'izany no ny antso angay andrajoelona ny olona ivory tao filoham-pirenena teo aloha de solotenareo kandidata amin'ny taona 3 reo fa tsy mbola mitonga tao izy na indray mandeha ary fotoana fanomezana zao fa mainy hafa ankehitriny de mitodika any am'reo satria te hipetraka eo am'le toerana apetrako fotsiny izy fa za ny ray aman-dreny ampanahy makany amy sisisa tsisy olana zany tsy maninony zany reo ny anatiny reo ny mampiseho ny fanetreteny fa filoha ny antso azy fa tsy izy nitadina akany akory ka
manahira zay le mba hampatsevina foana le toetran'le olona satria tam'izany izy mbola tena mieritreritra tao anatin'ny heriny tsy refesy mandidika na izy nareo a dia misy olona tsy tiany loatra angamba atao ny efefikaima tao angamba ozy a fa mba samy taitra dolo miandry adiny ray miandry azy de tsy tonga izy nga le député am'izao fotoan'izao nga Augustin nalefany tao ka ankehitriny a de zay nolazaiko atsika hoe tandremo fa fidiry anatin'io gouvernement io ny fanendrena premier ministre io tsy vahaolana satria tsisy izahay de efa miteny fa tsy mireconnaître an'io zahay tsy mireconnaître an'izay olona io zay ka mba miangavy ihany ko antso avy fotsiny hevitra politika nyresahana ianareo zay mba mieritreritra zao tanindrazatsika zao isy foana vahaolana amin'io fa tsy fotoana n'izao ny ezakezahana andeha hiaraka amin'io fa eo nareo herinandro ray volana angamba anoy an'izao etsika mamono olona zao ve nareo zao ataon'ny fanjakana le etsika mamono olona nyresahako fa tsy netsika andalam-be satria tsy anaiky an'io re olona nitariky reo zay mahasamyhafana mantsy zay natonga ny olona mampiseho an'le hoe atandreo fa leo politika io sary avoakany assemblée nationale io mihitsy no mahatonga ny tanora ankehitriny hoe leo fanaovana politika eto Madagasikara zay satria totra mijery ny tombotsoany fotsiny ilay olona ny farany angamba am'izay de ozy hoe eno manaitra anay hoe zao tsika zao de andao amin'ny latabatra boribory e maino an'izany ve anao any akanjy ary mpanao politika sy zay rehetra société civile milaza an'izany zany ve ny hoeninareo am'izao fotoana zao mbola misy préalable ao misy zavatra tsy maintsy fampiresahana ao fa tsy ho lambolambona ary ho zarazarainy isika am'izany zany tsy milaza akory hoe ingarakoto vao ve zany tsy mieritreritra ny rapitso na ny fraisakina ve zany tsy mieritreritra ny rapitso na ny HVM ve mieritreritra tokoa samy manatraikefitsika anisany manana zay am'izany hoe mba fieritreretina na rehefa manana plan de sortie de crise am'izany tsika hoe ahona ary ny vahaolana maharitra atongavatsika any am'ireo etaeta na ara économique na ara-sosialy na ara-pitantana na azadiny fa zao koa hoe sao de adiniko kely teo io antsoantso tamin'ny fifidianana mangalatra nataonyty fitondrany ty aiza seni zao tandremo fa tonga aminareo valy teny ankehitriny a nitenenina foana nareo ka reny zany a misy préalable ao ry namako a nena de zay nyhefitrary mitazona zay mahatonga any tsy manaiky ankehitriny na iza no mitarika any hoe androaniny hoe andao zany fa ampivorinonareo reherera non fa aloha andeha mietsika zany ane mahatonga ny fitondram-panjakana manao teny roa e sady lambolambony zarazarainy isika sasany ameny vola karamainy anoy an'izany hevitra zany hoe tandremo fa ho voasazy indray ny firenetsika zao hoe andao tsika hipetraka ambony latabatra boribory atsy amin'ny ilany a vonono ny zanakitsika vononontsika iraitsika ombakomba am'izany ianao raha koto vaosiny mpiaradia aminy aloha tsy za rery manana zany hevitra zany fa mivorifoana zay isan'andro mieritreritra n'ity fireneny ty a afahantsika mba tena any amin'ny fotontsika miala tsy mety tsony zao resaka an'izay any ianao hoe misy ny vahaolana le vahaolana ve tsy azo atolotra hoe takitaky ny ahoana satria raha sanatrika hoe tsy ametra-pialana mihitsy ny foloa ny vahoaka nefa ty ambadika am'teny hoe tsy anaiky raha tsy mialy izy ifampisy situna tady eto ny andana sy ny ankilany tsy misy fanjakana mandresy vahoaka e engane mba tsisy raha latsaka tsony miady zay mifaniriko maha olombelona sy zay rehetra mba efa mbany tantanana teto am'ty fireneny ty samy nanany toerana nanomponany ty fireneny ty zay ny vavahana ary engane mba hanolo-tsaina an'ireo olona manam-pahefana ankehitriny fa tsy vahaolana akory a ny famonona ampiray tandrazananao efa ny ainana efa hitaeran'izao tontolo zao zany e de nakaiza ny afaran'ireo olona lasa tiran ozy a nasa namono ny mpiray tandrazana aminy mba hitazonana ny sezany fotsiny a ny fatahorana ny ratsy zay natao teo amin'ny firenena efa mba mampiseho an'izany ve reo olon'ireo ia de zay ary zay a de milaza hoe ianao tompona andraikitra ianao natonga an'izao rehetra zao ny vahaolana voalohany de falala-tsainao ny famboni-tsainao milaza hoe eny ary de ny vahaolana rehefa aveo a zay ne mpanao politika tsy mpanao politika mpandrava fotsiny akory
fa mamy elana oaingana andriamato rivorakoto vao tsy maintsy natafatra boribory any le faran'zao zava-misy zao na fa voalazako anao teo mamitiana voalazako anao teo fa mpanao politika tonga dia mahazo an'izay misy préalable io ary ny préalable voalohany a dia fianona ny taky ny vahoaka eny an-dalambe misy foana moa milaza tsy ny an-dalambe mandamina an'io e fa zao kosa zay fanovana dedaviny enona aloha reo tsy zahay mihitsy tsy za mihitsy androaniny andeha ampianadesina hoe de zao ny ataotsika de zao ny ataotsika de zao ny ataotsika fa eno elo fananininy izy ireo voalazantsika tamin'ny teny fampidirana teo androany ianao averina mandeha mampivorony olona fa enoko azy a natsonany ny solo tena tsy fantatro hoe ny ministre fampianarana nga tsy efa niala indray le ministre fampianarana zany nga ny affaire courante zany ny avoakany amin'ny ny anina reto tanareo zany communication zany voateriny teny venao raisina miaraka amin'ny ministre ranony nefa ministre ny ranony efa nasoronao fa de zay ny ozy ah hoe le laingy anareo mifotsitra amin'ny fahefanareo anatin'ity mandaingy alaingy ity a efa hitany olona efa fantatry ny olona fa reo zanaka tanora reo ary efa tena milaza hoe ampy eky zay fa zay leo vandinao zalabasy eky zay tsisy olona midy tsony eto ka zay ny lazaiko hoe misy préalable io fa le any amin'ilay mpitondro io zao ny vaolana tsy apotika ny firenetsika fa azavadika ty amin'ny mpitolona akory hoe nareo indray ny diso maniny eny amin'ny arabe nareo fa ary ianao manao inona eo ianao napotika n'ity fireneny ity manao inona eo ianao mbola miezaka mampizarazara malagasy ndray ohatran'ireny any tamatavy reny zao nahita mbola sita moa Tananarivo dia tsy mitea fa nihita maso hoe tany tamatavy sy tany Majunga tany angamba no navelany misy olona karazan'olona mitondra langilangy sy ny sisa andehanao contre manifestation de lazao fa zay ny mitondra an'ireny olona ireny zay mihitsy manko zao no atahorana amin'ny zao fihetsiketsihany zao mety isy karazan'olona hafa hipotra indray a mety ho lasa de tandremy isika fa raha zany mantsy natao a de olona tsy mataotody tsy matahotra an'Andriamanitra ny olona maneraka an'izany anazy ny hery ankehitriny fa tsy ho anazy ny hery rapitso mamaraparana ny fiarahana ary sika Andriamato Rivorakoto vao a inona no atao hoe tsokevitra na lesona soa amba isin'ny firenena nandalovana crise maromaro ny firenetsika mbola tsy de nisy loatra hoe de navita mandaro zany lay afa-tsy tamin'ny androny Ngaberatsiraka mbola tsy ny tompo manona anaran'olona fanody mandry tamin'ny fitondrany Ngabe Tsirarina ihany kio ka tateoriana de rehefa atsasana manda eo manda faharoa de tonga zao satria tsy mety mieno mihitsy a le olona rehefa anatin'ny fahefana Madagasikara hoeto ihany ary zay ivavahantsika na inona président tsy afaty ary tsy tokony hamono ny malagasy ianao fa isy olona ijoro foana eo amin'lohany setrasetra zay atao alo zay ny lalatsaina hoentina tsy maintsy misy olona farany ijoro amin'lohanao amaly ny setrasetra na ianao na iza na iza misetrasetra de ho setrasetrany olona tsy tsara zany tsy tsara zany homme d'état mpitondra fanjakana raisina ndraikitra ao rehefa tonga hoe okzay de okzay tsy maninona eo allo mba ny fialana ary zany mba reharehanay averokonay mandeha ny ala tao anatin'ny famendrehana izahay tsy hoe matahotra tsy hoe tsy nanana fahefana fa nandray tanana anao zahay hoe eny ary ianao zany laniny vahoaka e zay ny tian'olona averina io hoe mba hiverina anaty any amin'ny vahoaka ny fahefana ka isy fifidianana madio tanteraka eto amin'ny firenena ampandraisana ndraikitra n'ireo olona maro samihafa avany amin'ny faritra ireo fa tsy hoe ny rehefa ny amin'ny fandihizana sy ny jiro mirehitra ny mba ampifandraisana anjaran'ireo olon'ireo hidinanareo any anaovanareo kerimesy any any eny ny tanjona lehibe mba amerina zany tena hoe fihavanantsika malagasy zany ka ny malagasy aloha e mitombontsombonana aloha e zay mahasoa aloha e zany ane ankehitriny efa namena ianao efa namen'Andriamanitra tombony ianao nameny fotoana lava ianao
taritana n'izany tsy navitan'le izy ianao tsy vitanao zany ny andraikitra napetraky ny vahoaka taminao sy ny finotsika de hoe napetraky ny vahoaka de napetraky Andriamanitra fa tsy vitanao zany ankehitriny de raha olona jeriny tantaritsika jereo fa tany amin'ireo firenena lasa mandroso be tateoriny de natsapa tena mpitondra hoe tsy tia ny vahoaka ntsony raha zany olana de miala zay no mahatonga anay hoe nyrehetrarehetra ankehitriny de alohantsika eno mety hiteniny olona mesy hiteny io zay maranako azy zay olona vitsikely reo hoe fa maro ny teny an'zany maro ny teny an'zany de nakaiza de naninona de ahoana am'izao fotoana zao ka manahirana be aleo mba mametraka tantara tsara na de tsy tonga lafatra ary tsisy olona tanteraka eto antany fa aleo mba mametraka zavatra tsara fa ianao veo amin'ny fiainanao zay anao zay miteraka manantarana ka misy anarana oetin'ireo zanakao reo de ny atsarovany olona anao de famonoana ny malagasy mpitanazana anao mafy be zany mampitondra fa samy manany eritreriny fa dia na ininona finoatsika de manatenitsika fa ho tsara lavitra no zao ny firenetsika rapitso